Mbola faly miarabanao amin'ny anaran'i Jesosy Tompo aho anio alatsinainy 7 ny volana Oktobra 2023. Ry ava-malalo amin'ny Tompo, anio aho dia hijoro vavolombelona ny amin'ny Nofy ary koa Fahitana izay naseho an'ny Tompo tamiko tamin'ny volana lasany anankiray dia ny ilay Fahitana zany tamin'ity volana ity. Ka manasanao aho hiara hivavaka amiko alohany hitantarako ny zavatra niseho sy ny tenin'Andriamanitra zany izay tiany ampitandremana antsika ary ampaherezana antsika mba hifoazantsika tompoko ao anatin'ny torimasom-panahy. Satria tena efa kely isa dia ho avy Jesosy. Ka ny Tompo dia mbola miantso antsika foana mba tsy hatoritoriantsony isika fa tena hifoa hiambina amin'izay satria ho avy Jesosy eny amin'irao alanitra. Hitantsika tsara ny zavatra miseho eran-tany fa tena efa kely sisa dia ho avy ny Tompo. Tsy misy intsony ny fotoana. Ary mampiseho zavatra maro ny Tompo amin'ny alalany zavatra miseho eran-tany ary matoky aho fa mahatsapa isika tsiraray avy fa tsisy zavatra mila maintsony eto ambonin'ny tany. Afa-tsy ny miankina amin'ny Jesosy irery ihany. Eny Tompoko, eny Tompoko. Andao ara hivavaka isika ametrahantsika izay tiany fanahy masina ampitandremana antsika. Ara hivavaka isika Tompoko. Jesosy Tompo, misaotra anao izay. Midera anao Jesosy ary manaja anao. Manandratra anao aho Jesosy eran'izao tontolo izao. Satria Tompo novonjenao aho. Nafahanao tanteraka aho Jesosy tamin'ny fatotra rehetra izay namatotra ahy. Tao anatin'ny fahalotona rehetra izay niainako teo aloha. Ka inty aho Jesosy ijoro anambara ny fahatsaranao eran-tany. Tompo malala mangataka ny fanahy masonao. Ka ianao fanahy masonao no hiteny amin'ny alalako. Ka ny nofiko dia hietry, tsy anakery, tsy anapahefana. Ka mitenena fanahy masonao amin'ny vahoakanao eran-tany. Ka ianao no ampihiratra ny masom-panahy ny tsiraray avy. Jesosy Tompo, ka ny ranao andrakotra anay tsiraray avy eran-tany Jesosy. Ka miny anaranao Jesosy no andindiko sy androahako ny asa matin'ny Satana rehetra, zanatsipika izay mitady alefa ny hanafika anay, dia dorana amin'ny ranao zany Jesosy, satria ny ranao dia afy mandevina, mandany ny fahavalo rehetra. Ka levina izany tolo-lavenina ary miverina ny tany foana amin'ny anaran'i Jesosy Tompo, ilay mahery avy any Nazareta. Ka misaotra anao zay Jesosy ka ianao no manda afo manodidina anay zanakao tsiraray avy. Ka misandrata Tompo eo anatrehan'izao tontolo izao. Misaotra Jesosy Aleluia. Amen. Ry ava-malalao amin'ny Tompo, araka ny nolazaiko teram-piandohana dia fijoroana vavolombelona roa no ambarako anio. Zany hoe misy tovizany izany ny tiany fanahy masina ambara. Ny anankiray dia tamin'ny alarobia 17 ny volana Septambra voalasa teo zany. Tamin'ny volana lasa zany ny divaraina izany dia nanofy aho. Ny nofy hitako dia hitako zany ilay mpitondra firenena zany ny firenena Frantsay. Zany hoe iarahantsika mahalala avokoa fa ilay antsoina hoe Macron zany. Izy zany no hitako tao anatin'ny nofy zany. Hitako zany io mpitondra fanjakana io zany. Dia ny zavatra nampagagahay dia nahita telefona zany. Dia ilay telefona zany ao anatin'ilay telefona zany hoe misokatra zany ilay telefona. Dia hitako zany ny sarin'io mpitondra fanjakana io zany ilay mpitondra fanjakana ny firenena Frantsay hoy aho dia eo ambonin'ilay telefona zany eo amin'ilay vitra zany misy dinta lehibe anankiray zany zany hoe tsy mahafeno telefona zany fa mipetaka zany ilay dinta io dinta velona mipetaka zany amin'ilay vitran'ilay telefona zany dia ohatrany manondro kely zany hoe mipetaka zany
mifanandrify zany any amin'ny tapany ilay mpitondra fanjakana frantsay. Ilay izy zany tsy sariny manontolo fa ohatrana sary tapaka zany dia ilay dinta izany dia mipetaka amin'ilay telefona zany avy eo ivelany dia hita zao mihitsy zany hoe manondro zany ohatrany hoe mivily kely zany le dinta zany manondro mipetaka zany eo akaikin'ny tratrany akaikin'ny vatan'ilay mpitondra fanjakana frantsay. Dia hitako tsara mihitsy zany ny endriny ry havana fa mpitandreman'ny tompo izany. Ny fahitako an'ilay sary dia ohatran'ireny short reny zany no fipetraka ilay sary ao anaty telefona zany. Zany hoe ny sariny dia ohatran'ny misy sary n'olona hafa zany eo akaiky. Iny zany tsy hitako iny fa ilay sarin'ilay mpitondra fanjakana zany ao Frantsa zany no nasehon'ny tompo tamiko. Dia ilay dinta marron zany matevina zany maditidity mipetaka amin'ilay vitran'ilay telefona zany avy eo ivelan'ilay telefona. Ry havana, nanontany tompo ao no ny maraina. Dia ny tenin'ny tompo zany no ny maraina dia ao amin'ny bokin'ny Salamo 4:7 andao vakiantsika io 5:7. Salamo 4:7 hovakiko ny teny amin'ny anaran'i Jesosy Tompo. Miankohofa eo anatrehan'ny tompo amin'ny fiaingoana masina, mangovita eo anatrehany ry tany rehetra. Amen. Ry havana, ny tenin'Andriamanitra eto dia mibaiko ny tany rehetra ny tompo iankohoka eo anatrehany. Ary miteny mihitsy ny tenin'ny tompo hoe mangovita eo anatrehany. Ilain'ny tompo isika miankohoka amin'ny fiaingoana masina. Amen. Mety ho gaga ianao hoe inona no ifandraisan'izany amin'ilay nofy. Ry havana, ny tenin'Andriamanitra eto dia manambara fa na dia ny mpitondra fanjakana aza, na dia ny olona manam-bola be aza, na ny olona ambony indrindra ary ety ambony tany dia tsy maintsy miankohoka eo anatrehan'ny tompo. Zany hoe tsy ny harena na ny voninahitra no ahatafiditra antsika zany any an-danitra. Fa mila zany isika miankohoka amin'ny tompo ny isam-batan'olona. Na toy inona ny plastika izany ety ambonin'ny tany. Dia nanambara ihany koa ny fanahy masina ny amin'ilay dinta. Andao vakiantsika izany ao amin'ny bokin'ny Ohabolana 3:5-4:4 no vakiantsika. Vakiantsika ny teny amin'ny anaran'i Jesosy Tompo. Ny dinta mananjanaka vavy roa dia ny hoe omeo. Misy zavatra 3 tsy mety voky. Eny 4 aza no tsy milaza hoe aoka izay. Ny fitoeran'ny maty sy ny kibo momba, ny tany izay tsy vonton-drano ary ny afo koa no tsy mba milaza hoe aoka izay. Amen. Ry havana, zany hoe ny dinta dia tsy mahalala onony izany. Fa mangataka foana zany hoe omeo. Ary mbola ny teny ihany koa ny tenin'Andriamanitra eto mbola ny teny zavatra hafa koa izy. Tahaka ny zavatra 3 tsy mety voky hoy izy eny 4 aza no tsy milaza hoe aoka izay. Ny fitoeran'ny maty, zany hoe ny fasana zany. Tsy mety voky zany ny fitoeran'ny maty. Zava-doza izany tompoko.
Ary koa zany ny kibo momba, zany hoe ny vehivavy tsy mety mahazo anaka. Mampalahelo izany. Tsy mety mahazo anaka dia mangataka foana mitady mba te hiteraka. Io ihany koa zany ny tany tsy voton-drano. Ry havana, ny tany rehefa maina dia mila rano. Tsy maintsy atao zay mahavoton-drano azy. Fantatsika tsara fa mivadika karakaina raha vao ohatra ka tsy misy rano. Dia ny fahefatra dia ny afo koa no tsy mba milaza hoe aoka izay. Amen. Ry havana, ny afo dia toy ny afo be izany. Toy ny any amin'ny fiaina tsy hita izany. Dia ny dinta dia toy izany ihany koa hoy ny tenin'Andriamanitra. Zany hoe nampafantatra izy fa ny olona tia voninahitra, ny olona tia harena, ny olona tia fiandrianana, ny olona tia plasy ambony, ny olona tia vola dia tsy akasitrahan'Andriamanitra. Satria tsy mety ho voky vola. Tsy afaka isika manompo an'Andriamanitra sy manompo any mamona. Izany hoe vola izany. Raha tia vola loatra isika dia tsy tia an'Andriamanitra zany isika. Ry havana, fampitandremana lehibe no tiany Tompo ambaramitsika eto. Tamin'ny alarobia 1 ny volana Oktobra teo, tamin'ity volana ity zany dia raha nivavaka Isaia tao amin'ny fivoriam-bavaka zany ny alarobia alina izany. Dia nahita fahitana ao teo am-pivavahana. Zany hoe ny zavatra hitako dia nampisehoany Tompo zany tao anatin'ny fahitana teo am-pandolehana zany dia nahita aho zany tao anatin'ny fahitana ohatrany olona manao kostara zany. Lehilahy zany izy io vitsivitsy zany. Manao kostara tena hoe madio be zany ny ambony ambany. Dia misy ihany koa zany vehivavy manao costume. Dia zareo ireo zany nampahafantariny Tompo ahy ny fahitako azy amina toerana, ohatran'ireny toerana zany hoe kapitala reny zany. Ohatra hoe Antananarivo, ohatra hoe ao Paris zany, ohatra hoe any Amerika zany any amin'ny kapitala, izay toerana lehibe zany amin'ny toerana lehibe indrindra zany amina firenena rehetra mihitsy. Zany hoe ny olona ambony rehetra amin'ny tany zany no tiany Tompo nampisehoana zany tamin'io fotoana io. Olona lehibe be vola zany sy ny olona manana zany no tiany Tompo nampahafantarina ahy tamin'io fotoana io. Dia manao kostara ohatrana lokona bleu zany ny lokon'izy io, bleu ohatrany hoe manga matroka zany ny lokony ireo kostara ireo zany. Dia vitsivitsy zany izy ireo hoy aho. Fa ny zavatra nampagaga ahy dia ny paosin'izy ireo zany dia tsisy ninoninona. Zany hoe vida zany ny paosin'izy ireo zany. Ny paosiny nasehony Tompo ahy zany ao anatin'ilay fahitana fa tsisy ninoninona intsony. Zany hoe tsisy vola intsony. Ry havana, nampafantatra ny fanahy masina tamin'io satria ny teny zany ny fanahy masina dia hoy ny fanahy masina zany ohatran'izao zany no zavatra nambarany satria nosoratako noho ny avy eo. Satria tamin'ny fotoana io tsy nisy fotoana zany nanoratana an'ilay izy. Dia tsy voasoratra tanteraka zany izay tiany fanahy masina nambara zany fa ny tena votoatony zany. Dia izao zany no tenen'ny fanahy masina zany tao anatin'ny tiany ampahafantarina. Lany ny kalalao sy ny voalavo ny volan'izao tontolo izao. Ny tany lehibe toy ny domino, ho simba, hirodana, ho potika, ho rava, ny kazino, toa kazino tia vola sy arenany tany. Potika ho rava ny kazino. Dia niampy ihany koa zany io teny io tamin'ny izy nampiteny ahy teo am-pivavahana fa ohatrana baoritra ho izy, ohatrana carton. Zany hoe ohatrany natsapa mihitsy aho mahita trano avo be
ohatran'ireny bâtiment avo be ireny dia mirodana satria ohatrany baoritra izany. Ohatrany baoritra ny trano miezinezina rehetra na bâtiment na inona io na building na inona io dia ohatrany baoritra eo anatin'Andriamanitra. Ry havana, ho lanin'ny kalalao araka ny tenin'Andriamanitra ao amin'ny Matio. Oka isika hitandrina dia tamin'ny fotoana io ihany koa dia tao aorianan'izay zany tao aorian'ny fahitana io dia tonga dia nampiseho fahitana hafa tamika ihany koa ny tompo dia nahita ao zava-maintso maniry. Hitanareo ohatran'ireny bozaka ireny fa tsy bozaka zany le izy fa tena hoe tsara be, tena tsara be dia maniry zany izy ireo tsapako mihitsy zany anatin'ilay fahitana hoe vao nivoaka zany tao anatin'ny tany zany. Dia lava zany izy io ohatran'ireny avona bozaka zany fa avo zany. Raha ohatra ka mahita tsika zany zay zany zavatra tsapako eto hoe ohatrana vary zany ny avony, rehefa vokatra zany ny vary dia lava zany le izy dia ery amin'ny tendro zany misy boribory kely tena hoe mangirana be ohatrana dore zany, ohatrana lokona volamena, tena hoe mazava be mangirana be tahaka ny volamena boribory zany ny tendron'le izy. Aleluia, aleluia. Dia tena maro be zany izy ireo. Dia hoy zany ny teny fanahy masina tamin'ny fotoana io hoe ny fifoazany zanak'Andriamanitra eran-tany izany. Izay zavatra naseho an'izay tamiko dia ny fifoazam-panahy ny zanak'Andriamanitra eran-tany izany satria ho avy ny Jesosy. Aleluia. Zay zany no fanambarany an'ilay zavatra nasehony toy ny vary izay vokatra zany fa maitso be ny lokon'ilay izy. Maitso tsara be zany hoe avy naniry. Dia ilay tendro zany no ohatrana volamena zany boribory mangirana be. Dia nampafantatra zany ny fanahy masina fa ao amin'ny bokin'i Daniela toko 2:10 hovakintsika io rehefa avy eo. Fa hovakintsika aloha ny teny izay nomeny tompo momba ny amin'ny ireo olona manao kostara sy costume izay nasehony fanahy masina tamiko tamin'io andro io zany. Hovakiko ny tenin'Andriamanitra zay nomeny ao amin'ny bokin'ny Isaia toko 2:7 no raisitsika ka hatramin'ny 20 no raisitsika. Hovakintsika izany Amin'Ny anaran'i Jesosy tompo. Atao mitanondrika ny fireharehany zanak'olombelona ary ny fiavonavonan'ny olona dia hahetry fa ny tompo ihany no isandratra amin'izany andro izany. Ny Andriamanitra tsy izy dia ho foana avokoa. Hiditra any amin'ny zohy ao amin'ny lavabato sy any amin'ny lavaka feno vovoka ny olona no ny tahotra ny tompo sy ny voninahitry ny fahalebiazany. Rehefa mitsangana ampiorohoro ny tany izy amin'izany andro izany dia arian'ny olona ho an'ny voalavo sy ny ramanavy ny Andriamanitra volafotsy sy ny Andriamanitra volamena izay nataony iankohofany eo anatrehany. Amen. Ry havana, manambara izany fa rehefa ho avy ny tompo dia ho avy izy ampiorohoro ny tany. Efa mitsangana ny tompo amin'izao ora sy fotoana izao. Efa avy izy hitsara ny tany. Anomboka ny tsy fisiany vola intsony ny olona tena manan-karena indrindra. Ry havana, zava-poana avokoa ny zavatry ny tany fa ho arodan'Andriamanitra izany.
Eto dia manambara ny tenin'Andriamanitra andiny 20 fa hoe amin'izany andro izany dia arian'ny olona ho any voalavo sy ny ramanavy ny Andriamanitra volafotsiny sy ny Andriamanitra volamenany izay nataony ankohofany eo anatrehany. Amen. Ny fitiavam-bola, ny fitiavan-karena dia zavatra ananana avokoa izany. Dia zavatra ratsy avokoa izany. Eto dia arena no tenenin'ny tenin'Andriamanitra eto. Ho avy ny fotoana andravany tompo ny olona tia arena. Mitandrema tompoko. Oka isika ho ataontsika ho an'Andriamanitra izay zavatra rehetra ho ataontsika. Satria ny tompo dia ho avy hitsara. Ry havana, raha ohatra ianao manolotra ny tenanao ho an'ny tompo, dia ao amin'ny bokin'i Daniela, 12 andininy 7 ilay teny voalaza teo. Dia momba ny amin'ny ilay zava-maintso tsara be izay mpanompon'i Jesosy, izay efa mampifoantsika izy amin'izao andro farany izao. Oka isika hiala amin'ny fitiavam-bola sy fitiavan-karena, fa oka isika hiay ny fanahintsika, dia ny tranontsika any an-danitra. Andao vakiantsika io ao bokin'i Daniela 12 andininy 7. Ho vakiko amin'ny anaran'i Jesosy Tompo. Izay endry dia amirapiratra toy ny famirapiratry ny lanitra, ary izay mamerina ny maro ho amin'ny fahamarinana dia ho tahaka ny kintana mandrakizay doria. Amen. Ry havana, raha endry isika dia hoy ny tompo amintsika hoe amirapiratra toy ny famirapiratry ny lanitra isika. Aleluia, aleluia. Ary koa izay mamerina ny maro ho amin'ny fahamarinana dia ho tahaka ny kintana mandrakizay doria. Tahaka ny kintana mamirapiratra. Ry havana, anisany mamirapiratra tahaka ny lanitra ve ianao? Araka ny tenin'Andriamanitra eto, ry havana, anisany mamerina ny maro amin'ny fahamarinana ve ianao? Izany hoe amin'ny fahamarinana ho any amin'i Jesosy. Satria raha izany tokoa ianao, dia ho tahaka ny kintana mandrakizay doria hoy ny tenin'Andriamanitra eto. Kintana mamirapiratra izany. Kintana dia mamirapiratra ny kintana tompoko. Ry havana, sa kosa tahaka ny olona anankiray izay mitarika fanahy ho any amin'ny elo, dia ho tahaka an'ilay olona izay hitako tao anatin'ny fahitana amin'ny fitafiana kostara sy kostiuma mbola ao anatin'ny fitiavam-bola sy arena. Ry havana, mila mitandrina isika satria ho avy ny tompo amaly ny tany, amaly ny ratsy fanahy. Ry hava maralao amin'ny tompo, tiantsika ny tompo. Oka isika andinika tsara ny toe-panahintsika. Araka an'Andriamanitra ve isika, sa mbola manaraka ny Satana? Miverena tompoko amin'Andriamanitra. Fa tsy afaka isika ampifandray an'Andriamanitra amin'ny asany maizina. Tsy maintsy tompo iray ihany no otompointsika. Tsy afaka manompo tompo roy isika. Tsy maintsy tompo iray ihany no otompointsika. Zay ray Andriamanitra na zay ray Satana. Ry havana, fidio ny miaraka amin'Andriamanitra. Fa zava-doza no iseho eto amin'ity tany ity. Oka ianao amaky ny tenin'Andriamanitra, aza miarerena ho an'ny kalalao, satria ho levina avokoa izao zavatra rehetra izao. Ao amin'ny Matio 4 no manambara izany. Ho vakiantsika farany verset io dia ho ajantsika ny anio. Matio 4 andiny 7. Ho vakiantsika ny teny hatreo amin'ny andiny 120 amin'ny anaran'i Jesosy Tompo. Aza miarerena ho anareo ety an-tany, izay misy kalalao sy arafesina manimba sady misy mpangalatra mamaky trano sy mangalatra. Fa miaria arena ho anareo any an-danitra, izay tsy misy kalalao na arafesina manimba, sady tsy misy mpangalatra mamaky trano
na mangalatra, fa izay itoerany arenanao dia ho any koa ny fonao. Amen. Ry havana, oka ny fontsika ho any an-danitra. Any an-danitra no tokony itoerany fontsika tsiraray avy. Ry havana izay nenio, mahereza tompoko fa tiantsika Jesosy. Ovay ny famindra dia ny mbola tsy tonga ny andro ialantsika ity. Mbola miverina ety any aho raha sitrapon'Andriamanitra. Voninahitra ne ho an'Andriamanitra irery ihany, ary fiadanana ho an'ny olona izay ankasitrahany ireny ihany. Amen. Veloma tompoko.